zay tompoko tsy miaradia amin'olo mpamadiky tologno ty satria tologno an-tandrazagna ty tsy vavidy vola zay raha ty fa fitiavan-tandrazagna atao anatinay no mahatonga zay mijoro hatramin'ny farany raha tsy miala raha joeligny tsy mitsahatra ny tologno. Fa endrena ny miala rehefa tsy tafavoaka aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka orzandaria aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka zay le tony kiratato mety mbola tsy teraka ny sasany raha nandeha zany atao hoe irany mahaleo zany ry tanora ankehitriny ao anatin'ireo atao hoe mitaky an'izany atao hoe fahalalahana amin'ny teny zohy teny izany mbola mety mbola tsy teraka ny sasany maro anisa tamin'izy ireo fa dia io izy eo aloha ny antony reo le nateraka ilay olona tao anatin'izay krizy rehetrarehetra zay tao anatin'le vanim-potoana ny fiforetana anaty rehetrarehetra iny asakasakareo mba tsapanareo ve nareo zany zao mety mieritreritra hoe reto vahoaka reto tany amin'ny 2024 tany niatrika krisy tao anatin'ny teteza mita avy eo a tao anatin'ny fitondrana maro samihafa ny asarotra ny fiainana ary vao may nidikizo lalina dia miteny anareo fa maninona ny tsy misy olon-dehibe fa ankizy dia lazaina fa hoe zaza-pamingavinga aza raha tadidinareo le tery amin'ny AENSP flo tamin'ny 2 taona sa 3 taona lasy izy zay angamba hiafatra sy ny mpiaino a nisy tovolahy zay teny mpianatra dia tena nanao elahy mihitsy izy tamin'izay fotoana izay hoe tena zanakilahy tsy mianatra ety amin'ny fampianarana ety amin'ny fanjakana fa efa milamina ny velany amin'ny fahazapitehana ity le fianarana fa maharary anay io fampianarana io a sady nandeha ny kapitratra rehetrarehetra fa inona nandraisanareo mpitondra fanjakana n'izany teny zany ndraisanareo fotsiny hoe redirediny jiolaam-boty le fitenenana hoe namingavinga revireviny jiolaam-boty dia hoe namingavinga zay ny nandraisanareo anazy tamin'ny grevin'ny AENS tery ape filotery tadidinareo tsara zany mizandarisany dia nareo mpitondra fanjakana nanoloanan'izany ny teny hoe revirevy fotsiny zany rediredy zany fa mba tsapanareo fa io ara fa miverina le izy aty amin'ny 524 tsika zao no mifampiresaka 524 tsika zao no mifampiresaka fa miverina ary le izy io dia nisy tovolahy kely indray hitatsika teny fongatra dia ny teny samijoro tadio tsara fa miverina ny tantara tovolahy nanao akanjo volondavenina le tery amin'ny AENSP filotery fa mbola tovolahy ihany koa nanao akanjo volondavenina le tery tsy adana tery tamin'ity tolona ity dia anjaranareo mieritreritra ara iaino sahanampitsofona iaino sahanampitsofona zavatra hita aloha ny mpitondra fanjakana dia miantso an'ilay tanora miantso anareo fampiresaka ary nakaiza le izy hatramin'izay tsy nisy hoy izy ilay rakalony fahin'ny osy angamba miran'izy iny hoe natory tsy ny foa fa natory tsy mifo ihany koa ve ilay fifampiresana fa nonjay rehefa hoe andohalika ny rambary iny la hoe mangotraka ny ronono atavy inona novonjena ny rafozana miditry mivaravarana sa ny salakatrotraka sa ny ronono atavy anjara mpitondra fanjakana zany zao no mitsara tsy maminavina sy mamisavisa hoe inona novonjena inona le ronono atavy lay ronono atavy zay efa mitrotra dia le hoe tolom-bahoaka ilay mararo ny vahoaka ho avela eo ambilamy ve io sa tonga dia ho bataina inona novonjena lay rafozana miditra ery ambaravarany ery le masony zao tolo zao mijery amin'ny Madagasikara iny sa le salakatrotraka ilay sezanao io Andriamatoa président le brotsaka ny sezanao dia inona novonjenao anatin'ireo le ronono ve no alefa raha potraka nefa ny ronono inona no hoanina tsy maintsy bataina ny ronono jerena ihany koa le hoe raha tiana mivady ny rafozana tsonjovo mandeha raha miditra ery ambaravarana ny rafozana omena fanajana ihany koa fa tsy ny atao hoe ny fitaovana rehetrarehetra sy ny fitaovam-pamokarana rehetra ny dary ery iny no andeha ho aseho rafozana dikan'izany tsy maintsy alefa aloha le salaka aloha zany na tiana na tsy tiana ny rafozana ihany koa tsy maintsy raisiny fa tsy hoe andeha mivoaka aloha tsy roasina ny rafozana aloha raha tiana mivady rafozana tsonjovo mandeha ny amin'ny lafiny rehetrarehetra zany dia eo ny rafozana dia anjaranao mieritreritra Andriamatoa filoha tsy maintsy apotraka zany le salaka
mety namenatra anao inona le salaka le filohan'ny sadeky lay hoe zano mpitondra mendrika indrindra vrai leader ty Afrika reny le karazana salaka namatotra anao reny ka nahatonga anao mbola manao ambizizy eo amin'ny toeran'io zavatra tena anisan'ny mahatsikaiky ndresaka hoe kolokolo sy ny rehetrarehetra iny moa nde ampandrosotsika ny antso aloha fa lavo zay resaka zay fa tena ela tsy azony lalovapotsiny zany tompoko lasy tompoko vavy tsy azony lalovapotsiny salan'ilay fizaram-bola R1,00 anohana mpitondra erianosy zato am'izao fotoana zao asa ihany ko hoe manahoana misy ihany ko ve nenitôsa hoe ahoana fa de tena naparitaka tena nisy ihany am'ireny voly reny de nahoana sananahoanany de tena hoe aty anatin'ny hoe fizarazaram-bola tahaka izao no natotana Andriamatofo loha miarabanao dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko efa tafiditra soamatsara ianao efa tafiditra soamatsara ianao namako toatsy ny teny ianao lasa ianao eny ary aiza ny antso manaraka miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany salama tompoko nareo mamkotola miaraba Papi Stéphane tamatavin karaha ny vaovao aminay aty moa zany de zao satria zao moka zany zay vao tena miresaka amizay andohalika ranombary zay amizay zay vao magnantso amizay président hoe andeha ifampiraraha ame tanora ifampiraraha amizay mpandraraha jiaby zary izy ela be zay sombany teny hoe andeo ifampiraraha amy tanora ary eritrereto nefa zavatry nataony anany nataony mivala aminan'izao hoe izahay ve manany vola ve izo izaraigna amina vahoaka de manambola izaraigna amin'ny vahoaka ve taiza izy tamin'ny 2009 izy nena nimbany 2000 tiko tamin'ny 2009 zay zao lasa 4 ani am'izao sisy fampinaragna aminazy miresaka aminazy zay de tsisy dikany de zao amizay zany izy vao matsapa an'izay zavatry zay zao zay fa dila lovagna amizay zany mpianatra amizao firy mpianatra manjatony tsy tafiditra atsekory amizao zao zay fampiresaka amizay tapaka avy any aminao iny babia va ny toa masina vany andohalika mihitsy ny ranombary raha ny zavatra misy aloha le mpandraraha voaroba tamin'ny 20 septambra 2024 reo nampivorin'ireo fa lay voaroba tamin'ny 7 ane mbola tsy voantso mbola tsy voantso ny sasany ary efa nitaoson'ny fahafatesanako mba heritrereto am'izany moa miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany miarabanao de mba hitena zavatra vovokaina de fizarana vola eny amin'ny zato zany fantatra voalohany zany aloha fantara no anatiny de ao zany antitsana mba manipiresaka pasteur Nestor tena mba olo lehibe raha anao aza de anao nitarika olona tena andavamamba tamin'ny sabotsy manohana an'le fomban-dratsy vely eto koa anao mamietenao pasteur mefdika mambala vasitsy teneno vadinao io manala baraka fiangonana misy anay aza miditsy amin'io anao reny kamaloto pitarika ara-panana rehefa pitarika olona be tokony sotra veraka tompoko mankatsitraka anao ihany ko aleo ny fitokonana de ho amin'ny fitokonana ara-panahy de aleo ijoro hitataratra eny zay le hoe pistily velona ho an'ny rehetra zany de mba hiteny am'izay fotoana zay hoe mba manodian'ny Kristy ka de ny Kristy no hitataratra fa tsy banderole anao to hitam-bahoaka ao anatin'ny tolona tahaka ireny miarabanao de ahoana ny fandehany eny tompoko salama tsara tompoko avy aty Majunga ihany tompoko miarabantsika any Mahajanga any eny tompoko azonao omaly zany avy aty Majunga nisy fandaharana filazana tamin'ny Cool TV hoe mandeha aloha 7h15 ny vaovao fa mandray vahiny tsika amin'ny valo azonao de rehefa nandeha ny vaovao Cool TV toa de nitapahan'ireo jiro iska tapitra mihitsy ny fandaharana mandray vahiny tamin'ny Cool TV naverina an'ireo jiro dikan'io zany azonao nahazo ordre zany avy amin'ny fanjakana eto zany ny jirama hoe tapaho ny jiro mba tsy andrenesan'ny vahoaka an'io fanambarana io ka zay aty Majunga de malahelo tompoko amin'ny zavatra ohatran'izany satria raha zay eto Majunga efa maro anisa mihitsy tsy tia andazovelona io ka ny anay ny angavianay vahoaka eto Majunga de aoka mba hiara-entana sika rehetra mba samy anala andazovelona amin'ny toerany satria mizaly isika vahoaka malagasy ka miangavy asika mba hanampy an'ireo fianakaviana sika avasika any Antananarivo an'ireo za koa de miangavy anareo any ambanimbany vohitra ny Antananarivo
oka mba hiara hiakatra ao Antananarivo sika rehetra mba hiara hitolona hanampy an'ireo avasika ao Antananarivo ireo fa io tsy vitan'ny mpianatra rery fa firaisakina sika malagasy rehetrarehetra no mitambatra anesorantsika azy eo amin'ny plasiny fa tokony hipetraka iasony izy makasitraka indrindra tompo mankasitraka anao ihany koa raha iverenantsika moa zay tsy haritra omaly tamin'ny valora raha tsy diso izy iny fandaharana manokana ny resahan'ny filo pitarika ny atoko MMM niaraka tamin'ny mpanao gazety Joary Ravoajanahary resaka karazana sehatra maro samihafa izy tao anatin'izany ny fampianarana ny sosialy ny kolikoly tao ihany koa ny hoe andraikitry ny mpitondra fanjakana sy ny fomba fijery mahakasika ny zavatra ataon'ny mpitondra ao anatin'izany ihany koa ilay atao hoe fakatahaka diso tafahoatra ataon'ny mpitondra fanjakana ny fanalambaraka ny vahoaka malagasy samy resahany teo misy somary notsongaiko zay dia rehefa aveo moa alaharintsika lefatsika tsikelikely eo zay feo izay raha ohatra ny tinapaky ny jirama ny jironareo tamin'ny mahajanga ny alina dia aza matahotra aza mivadi-po fa mbola ho averintsika eto izy io Andriamatoa miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany faly miaraba tompoko avy eto alasora ihany tompoko ny zavatra tiatenena dia zao ity bomba ty zany nalaza tamin'ny bomba ity tojdt dia malaza amin'ny fanorenana natao hoe asida ary izy ireo so dia olona voavoaka teny amin'ny 18 teny alakamisy eny fa ohatrany sampona marary saina ngamba dia fary manaraka an'izay manentana antsika eto Antananarivo mba hirona hanoana amin'ny mpianatra tsy vita amin'ny mpianatra rery fa mba tokony ampiana tsara ny mpianatra ampahomby an'ity olona ty ny zavatra tenenina dia zao miala radio elona tompoko makasirikatsika avy any Alasorany avaradrano amin'izay fanehoan-kevitra izay raisitsika hatrany ny antso manaraka miaraba anao dia ahoana ny fandehany miaraba anao tompoko salama tsara ianao manakory olona ny tena banana mitondra fananara zao misy le nanaovana risirisy nanaovana kolokolo nasaina lahatra loatra fitondrana zay aloha rehefa kolokolo reny na ina lasaina na ina lasaina reny olona reny tiako mba ho tonga saina tena isan'andro izy nareo fivelomanareo eny ekeny zany fa mbadin'io kosa hoe firy taona zany fa tiatoko le olona totofana tany basy fivelomana fianakaviana firy fa mikaramaro an'ny mpiaramonina sy firenena dia atakalo mpitondra fanjakana totofany dia alao no manafatra vary avany ivelany ka mandiny le mpivarotra madinika sa miara-miafa mitolona ho an'ny firenena tsika fa tsy le 5,000 sy 4,000 isan'andro anareo mba hasoa anareo fa ferany entana alala ny tsy mety eto amin'ny firenena tsy mahavelona anareo le zarazarainy ery anoso zato hoe dinio le olona maty tototra ny tambary 5 hektara totofany ery firenena mihitsy any mivoa amin'ireny manafatra valindray le mitondra tsy manjary io ka mba manaratra ihany mba mandiny fazafany mandray alina isan'andro ray tapotra ihany io faradia ndray nareo dia anahoana indray dinio tompoko satria mankasitraka anao nazoiky olona zay mitondra ny fananarana ao anatin'izany miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany izy ianao lasy ianao zao ny zavatra natsikaritra tao anatin'ny faran'ny herinandro iny niakatra 570 ny kapoakany vary ary isaky nahitana fiakarana ohatr'izay avokoa ny tery amin'ny resaka solika kosa dia hoe nahitana fidinana 30 dia nidradradradraina fa le vary miakatra ho an'ny isan'andro angaty sy ny resahana le fiakarany 50 raha izay 500 sy 700 izay totaly fotsiny lan'ny mpianakavy ao anatin'ny ray volana raha be vavaomana ao atokantrano ao tsy nasianao resaka izany Andriamatoa Filoha ny fampiresaka tamin'ireo mpandraharaha sy ireo atao hoe olona lasibatra tao anatin'izay 5 septambra izay Andriamatoa Filoha sy ny 9 ny volana septambra dia ina ny zavatra natsikaiky tao anatin'ilay izy hoe andeha
hitady vahaolana ary sika ina vahaolana dia nandrososikevitra ireo mpandraraha tao anatin'izay iny aloha tsy fantatro zany fa raha ny zavatra hitako aloha dia tahaka an'le hoe ny misy propaganda n'Andriamatoa Filoty dia mitady olona metraka fanontaniana miala tsino miala fondro miala saloy fito tompoko fa tena zany ny zavatra hita teny fa mba nisy ny resaka ve anareo akoatran'ireo mpandraraha reo ane amanjato ny ane ireo vahoaka malagasy zay niasa tamin'ireny orinasa reny tsy anasa amin'izao fotoana izao hoe Andriamatoa président ankehitriny mba manontany ihany koa mba avalio re raha mba sitraka ao Andriamatoa hoe mba manahoana sy manahoana misy fiatohana ve amin'izy ireny resaka sakafo ko maninona le vola le anambatambazana olona le ray alina ariary ny sasany vomafy be aloha zany ny sasany satria le teny Ambohimanarina 10,000 sy ray alina sa ohatriny sa 2 alina izay nahoana ny teny zato ny ray alina sasany ara mbola 2,000 koa ny sasany zany hoe mbola misy manilika koa nge any ambadimbadika any zany tarodrano kilaila mahiny petsaka lony tonge mba miantso anao Andriamatoa Filoha ankehitriny mba manahoana ihany koa an'ireo mpiasa be dia be tsy anasa nisy nanao akandray tao anatin'ireo fotoana rehetrarehetra ireo amin'izao fotoana izao varim-pananana nisy nitrosa vola ka nanantena satria aritra le orinasa herintaona kosa zay saika kalaza ny tsingeritaona ny orinasa doboka le orinasa dia manahoana ireo olona ireo le olona manjato ny resahako io fa niditrosa ihany koa mpandraraha izay mpampiasa azy ireo satria nandoavana ny karamany dia ina vahaolana hitinao Andriamatoa Filoha mbola le resaka hoe fampiresaka amin'ny banky dia afaka mitrosa vola ianareo dia mifampiresaka amin'ny zanabola manoloana an'izany ihany koa dia le resaka hoe fanafarana entana amoraina ny procédure de dédouanement ao anatin'izany rehetrarehetra zany amoraina fa maninona re zany tsika mbola mifantsika any ihany ny saina hoe tsy maintsy manafatra na dia efa krizy ary eto Madagasikara atsara ao io inona ny sakanao anao ndeha makany dego dia atsara ao ny vidin'ny lavanila fa zany mahorony olona any nataonao nahita ny tsy fahita tao anatiny 5-20 taona ny ponina ny dego any amin'io resaka lavanila io mandehana mifampiresaka any dia amboary ny vidin'io lavanila io fa tsy rariny io efa 100 ariary ka raha tsy inona ka raha tsy zavatra nangalarina rangaretiko mampalahelo ane zany Madagasikara zany dia iainao anatin'izay fanafarana entan'izay foana fa maninona raha Madagasikara manondrana io nge mampiakatra ny sandam-bolantsika io fanondranana io fa ny atsika raha misy ny ahondrana eto dia zavatra tsy azahoana tombony amin'ny kitapom-bolam-panjakana resaka mpivarotena vehivavy no ahondrana eto ane zay ane betsaka anisany eo ireo tanora malagasy ane ny ahondrana fa le vokatra eto Madagasikara tsy misy ary mazava be fa ireo mpandraraha reo ane mandohetra isaky mihetsika ireo mpandraraha reo fa manahoana ihany koa ny fizotran'izany tokony efa hibotsina ny kitapom-bolam-panjakana nakaiza mba misy ve fiarovana n'ireo mpandraraha reo rehefa trangan-javatra tahaka izao 7 atao hoe tandrevaka ireny fa io 5-20 fa tsy misy hoana dia tamingy ana zandary anankiray ara niaro vahoaka sy ny fananany tsy nisy na dia atao ara hoe diana fiarakodian'ny mpamonjy voina nandeha namono afo teny mba misy antoka ve ho an'ireo mpandraraha eto Madagasikara reo miaraba anao tompoko dia ahoana ny fandehana miaraba tompoko ny fantana ety Fianarantsoa dia fialan'io président tsy mahomby io fa tsy misy raha iainanay misy ety Fianarantsoa tompoko dia ny fantanay dia miala io Filoha tsy manjary io mankasitraka anao ohatrany efa ianiko izay feoanao izay Andriamatoa ohatrany tsy tandrotandroko tany Fianarantsoa aloha mazava ho azy raha izay ny zavatra misy ane mampalahelo ihany ne le izy fa avy dia tsy maintsy fidina vola ary tadio fa mbola hitovy ny fanosaviana endriky mikolokolo ene io zavatra ataontsika io hoe fidina vola le olona kolokolo ene zany kolokolo mibaribariko maninona ny samboriny ireo olona ireo satria ve olonareo ka tsy azo samborina na dia manao kolokolo ary asala miaraba tompoko dia ahoana fandehana salama tompoko salama tsara ianao manakory male hevitra kely ndao eto ny hevitra ao ny fantarana maly tamin'ny député Anarivo Mamo reny ny tena olona samy teny re Matsomamo Ravatomanga ozy fa tsy mety miaraka taminy ka miangazy an'ireo député mpanohatra reto ahijoro zany dia apy le vandy kely mitolona fa no manarakaraka zany raha misy mijaly dia reto le fampianarana reto le fampianatra fanjakana reto tena zany mihitsy maninona reto tompoko raha mba mijoro fa tsy misy mijoro mihitsy fa mampianatra ireo olona rehetrarehetra amin'ny rafitra ny fampianarana ndraika ka ho graduel daholo manaporitra azy eo
ka matondava saina raha mpatanatra fa tolona ho anareo zao atao zao sy mivahoaka malaga ka rehefa misy ny fidirana ikanja miaraka amin'ny rositsika fa io tsy vitan'ny mpianatary io sao dia vanoatra amin'le tamin'ny etsika fotsiny masiko hoe mamoka an'ilay mandamoka daholo ka zay raha misy deputé samy joro ohatran'ireny Zadeso reny nangiavy an'ry fiteny ry Fidèle Lasrimetra enda mitatafika amin'ny radio fotsiny dia tsy mba miteno izany daholo mpanohatra eo zay tompoko mankasitrakanao tompoko tena zany mihitsy kizy fara sy moa sy man rehefa mifanena tamina mpampianatra izay nampalahelo ana mihitsy mbola tadidiko mbola mifankahita tamiko ny sabotsy tamin'ny roa tany na tamin'ny roa latsaka fahefany teo ngamba mifanena tamin'ilay mpampianatra izay atao hoe tsy mamenatra no miteny amin'izany fa namitra ny tena satria vao niditra nianatra tamin'izany fotoana izany tany amin'ny 770 sy arivo dia mba azonareo saretsaina nge mahazo an'izany mpampianatra izany amin'izao fotoana izao fa raha misy zany ny atao hoe tosika lehibe esory ny tosika ho an'ireo fanambatambazana ho an'ireo zandary mampahory vahoaka sy manditsoka vahoaka sy mamparary zaza mambehivavy reo ndeha le fasorian'ny mpampianatra ry amin'izao fotoana izao tsika miresaka izao range ny mpampianatra zao mbola mieritreritra inona ny loka atoandro mbola mieritreritra ny sasany hoe ahoana moa sara-pianaran'ilay zanaka fa so ihany ary fa mbola nisy an'ny fampianarana tsy miankindrainy dia hoe mba etohan'ilay fianarana izay ampianarana ny fianaran'ilay zaza tsy mba mandoa sara-pianarana aloha zany tena mampiasa saina anie zany rehetrarehetra zany fa ngano sasany miasa saina amin'izany fa dia ny ondana no atao avy dia manahavondany eny am-parafara